ho ampitomboana ho aminareo hatrany arene ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy ny mahazatra ry havako rehefa hita ao anatin'ny andiny soratra masina voalahatra ho vakiana ny tsenjery amin'ity isam-bolana dia iny no hakana ny toriteny. Raha nahatsikaritra ianareo zany zao dia ny isa toko faefatra amby efapolo ny andininy faefatra amby roapolo tsenjery dia tafiditra amin'izao alahady faraky amby folo ny volana janoary izao. Andinge vakiako zany fa ino mofinay na tsenjerintsika amin'ity volana ity hoe vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehova izay nanavotra anao sady namorona anao hatrany am-boka. Izao ny Jehova izay manao ny zavatra rehetra. Izao irery no manendana ny lanitra, ny tenako ihany no mamelatra ny tany. Amen. Io dia fampahafantarana nataon'Andriamanitra. Mifampitohy amin'ny Isaia toko 7:7 sy ny toko 7:7 hitantsika eto. Mampahafantatra ny tenany amin'ny Kirosy izay empereur anako mpanjaka Persianina izay nirahany hanavitra ny vahoakany io. Mampahafantatra ny tenany Andriamanitra fa izy no tsy toa, izy araka nambara teo no mahefa ny zavatra rehetra. Kanefa noho ny hoe aladin'ny atokopira anio ry havana ary indrindra hoe zava-dehibe koa ny arahana manokana an'ireo fitaovana ilaina amin'ny lafin'ny liturjika sy ny fanamina izay hitanareo hanaovan'izy ireo dia novidiana ry havana ny Efesianina toko 1 andininy fafitoka hatramin'ny efatra amby folo voarahatra vakiana teo. Fa ny tena marina zany dia tokony manomboka amin'ny andininy 9 io. Efesianina toko 1 andininy 9 ka hatramin'ny 4 dia raha sitrako dia mba sokafo ry havana fa eo no akatsika ny toriteny iao. Rehefa namaky azy io zany ny tenanay dia zao misy miverina indroa ao anatin'ilay andiny soratra masina Efesianina toko 1 andininy 7 ka hatramin'ny 4. Ndao vakiny ny andininy 9 vakitsika zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany izay nanasoavany antsika maimaim-poana ao amin'ny malala. Dia jereo koa ny andininy 12 ndao tsika araka maky. Mba ho fiderana ny voninahiny izahay izay nanantena any Kristy raha teo. Inona zany no verimberina teo zao? Zay mihitsy zany ho fiderana. Dia azo apetraka ny fanontaniana hoe iza reo olona miderany tompo? Hitatsika eto amin'ity Efesianina toko 1 andininy 7 ka hatramin'ny 4 ity. Dia araka izany koa satria verin'indro zany dia veriko tahaka ny mihira dia fiverenana. Noho izany dia zaraina roa ny toriteny. Ka ny fizarana voalohany andininy 7 ka hatramin'ny 9 mifarana eo amin'ny resaka fiderana teo, ary ny fizarana faharoa andininy 7 ka hatramin'ny 12 mifarana amin'ilay fiderana teo. Iza reo olona voalaza eto midera an'Andriamanitra? Eny ary valo ny voalohany dia hitantsika eo amin'ny andininy 4. Ndao vakiana ary araka ny fidianany antsika tao aminy fony tsy mbola ary ny fandroenan'izao tontolo izao mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika. Iza zany ireo midera azy ireo? Iza? Ireo olona ny fidininy tompo. Zay no hitantsika eto zany. Ireo voafidin'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy. Miariary eto izany. Ary mahalasa saina rehefa namaky an'ity rehefa tena jereko zany raha ny tokony izy dia toy le atao hoe paraphrase, manandanja daholo isaky ny andininy. Nefa amin'ny 7 alintsika vao miraha veto raha toa azavaina isaky ny andininy tahaka an'izany fa manandanja.
fa somary nitsambihinana ihany zany nefa hita zay mahafoaka be ao anatin'le izy so ry havana no malasa saina ato ao anatin'io ary rehefa toizantsika jerena tsara ity andininy faefatra ity dia jerenge araka ny fidianantsika tao aminy dia ahoana ozy fony tsy mbola ary ny fandroenan'izao tontolo zao mba ho masina sady tsy manatsiny eo anatrehantsika tsy sanatry ny vava zany ianao tongatonga ho azy teto ambonin'ny tany ity tsy sanatry ny vava zany tsika ka miforoporonina fotsiny fa tena zao tena taloha mihitsy mbola taloha amin'ny fandroenan'izao tontolo zao mbola tsy teraka ianao de efa mividian'andriamanitra zany dadakoto zany raha zany natao anarako am'ty efa fanterako sola ty fa anisan'ny fiangonana eto amin'ny FKMA am'izao fa 1 volana janoary zao da tak zany koa ianao mbola tsy arikory ny fandroenana an'izao tontolo zao de io a rehefa mangala-pijery any am'le andininy fahadiny isika de ahitana mihitsy ny hoe notendreny eo le misy le voambolana teolojika malaza mihitsy hoe prédestination zany hoe efa nisy fikasan'andriamanitra tamiko sy taminao mbola tsy arikory zao tontolo zao efa nitendreny ho eto anompo azy etontsika am'izao anio izao ry avako ary sany ny mahagaga mihitsy am'ty fitiavan'andriamanitra ity tsisy hoe miakina aminy hoe satria dadakoto ohatra raha izany ao ny atao amiko sy fa zany nohatra mba tiako na ingarakoto tsy maninona daholo le mahamalagasy amihitsy zany zay zany le izy de zao zany le izy hoe tsy miakina amiko zany tsy miakina am'izay akeliko na abeko zany tsy miakina am'izay diplômako na tsy diplômako akory koa zany fa tena zay mihitsy zany mbola tsy ary akory aho de efa nividian'andriamanitra ry avako ary tak zany koa aho izao sy anao mba izy toany eto ny anton'izany ny fidian'andriamanitra zany ny fifidianan'andriamanitra tsika ry avana de tsy rairay araky ny anarana ary zany no mahatonga ny hoe rehefa misy atao eto indrindra sakramety de tononona ny anarana fiainony le olona atao batisy rianina araky ny anaran'ny fiainy raisina mpandray rianina araky ny anaran'ny fiainy satria zay le tsy rairay isika reto zany zao de miara-miombona fa mifidian'andriamanitra efa voatendriny araka ny fikasany na de tsy mbola arikory aza am'ty anio ity iaraka ideran'ny tompo ho anisan'ny fiangonana zay koa zany ny tena zava-dehibe ho anisan'ny fiangonana fa tsy hoe sanatry ny vava mandehandeha rery ho anisan'ny fiangonana ry havana izany rehetrarehetra zany de mitondra atsika amin'izay ametrahany tompo atsika zany eto de andriamanitra mpanao fa isika no iarana zany fifidian'andriamanitra izany nofidiny olona isika tao am' Jesosy Kristy nofidiny ho anisan'ny fiangonana isika ary nofidiny anompo azy ato amin'ny fiangonana araka ny famezabasoavana zay nomena atsika tsirairay avy misaotra an'andriamanitra fa misy dimy araky reto soratsana dimy reto ny sampana ato amin'ny fiangonana ankehitriny zay isafidianantsika tsirairay avy ary maniry ary avana aorinan'ity anio ity mba tsisy hoe olona tsy any anaty sampana zany ato am'ty fiangonana ity satria sarobidy zany efa mifidianan'andriamanitra anao zany tena mbola tsy teraka akory nefa efa tonga eto zany midira sampana dimy ny rahantsika mahita eto zany zao dia ny atokopira ry havana ary hitatsika indrindra koa moa zany araka an'izao fanamina anaovan'izy ireo izao nofidin'andriamanitra isika anatanteraka an'izany fanompona zany ho anisan'ny fiangonana de miara-paly ary miara-paly ny am'izany tsika ary raiso amin'ny fifaliana lehibe zany fa mba iza moa aho no mba mifidin'andriamanitra ry havako manaraka an'izay dia hitatsika eto am'izay jereo kely le toy any andininy faefatra le toy any eo am'leny le fidianany atsika fo mbola tsy ary ny fandrenan'izao tontolo zao fa io no antony fidianany atsika ndovakina mba haninona mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehantsika tanjona roa no ny fidianan'andriamanitra aho sy anao ho anisan'ny fiangonana ary indrindra
hiaraka idera azy ho anisan'ity anio ity voalohany mba ho masina ary faharoa mba tsy hanatsiny ry avako ny atao hoe masina de zao hoe voatokana ianao voatokana ho an' Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana ary nanomboka teo amin'ny batisa izany ny fahamasinantsika dia lay fahamasinana vokatry ny fahadiovana nataon'ny rahan' Jesosy zay hitantsika mibaribariko amin'ity Efesianina toko voalohany manomboka amin'ny andinin'ny 3 ka hatramin'ny 4 ity fahadiovan'ny fo fahadiovan'ny saina fahadiovan'ny fanahy havana voasasany rahan' Jesosy ho hitantsika eto amin'ny andinin'ny 7 amin'ity Efesianina ity ny fahamasinana dia manomboka ao anaty fa raha tsy zany dia ivelambelany ihany ry havana fa rehefa manomboka avy ao anaty izy dia masina koa hatramin'ny ivelany ny zava-misy indraindray tsy mety amin'ny fiainantsika kristianina dia zao indraindray rehefa manao ny asan'Andriamanitra sy ny alady a ny masina fa ny andavanandro ny mifanohitra amin'ny hoe tsy masina dia le hoe mitovy amin'izao tontolo zao mitovy amin'izao tontolo zao na fihetsika na fitafy na ny fomba fiaina ny andavanandro rehetrarehetra zay zany nifandrika ho atsika ankehitriny fa ny fahamasinana dia asa ny fanahy masina rehefa nidiovony raha Jesosy Kristy isika ry havana ary miseho amin'ny endrikitsika ivelany zany miseho amin'ny ataontsika ivelany zany anio arak'izany dia manokana ny reto fanaminy reto tsika zay antsoina ihany koa hoe fanamina masina akanjo mpanompoana ataony atokopira ao amin'ny fiangonana dia miariary hitanareo hoe ny ataony dekony reniny azy reny ny ataony nay dia reniny anay reny ny ataony mpiandro sisisy fa manomboka zao zany ny atokopira dia manana an'ireo akanjo mpanompoana zay mba hanaovany koa ao anatin'ny fanompoana dia jereo zany fa raha ohatra anay zao tsy manao an'ity sasany lombana asika nyity ndray koa andro fa ndraindray ohatra mba jejejikely reny tsy dia nanao an'ity rehefa le tsy nakatytsika fa nakary dia manomboka zao zany ny atokopira koa dia hitantsika mba iny fa mba iny izy manao an'le akanjo mpanompoana akanjo zay hotokany atsika amin'io ity anyony izy ireo ny fahamasinany ao anatin'ity fiderana sy fankalazana ary fanomezana voninahitra an'Andriamanitra ity fanamariana voambolana matetika tsika indraindray rehefa miteny amin'ny tony aty am-piangonana dia hoe toge amin'ny milieu universitaire sy akademika zany zay zany fa rehefa resaka liturjika dia akanjo mpanompoana fanamiana liturjika zay zany ny anarany fa tsy hoe toge mihitsy zay zany fanamariako kely fotsiny ry havana azo lazaina koa hoe robe de cœur ireny anareo reny zany na robe de choriste fa tsy toge mihitsy ry havako robe liturjika ny anaran'ireny satria voatokana ho amin'ny liturjia fiderana an'Andriamanitra atao fiangonana no anaovantsika azy nofidiny isika mba ho masina ao amin'i Jesosy Kristy hatrany anatintsika ary miseho amin'ny endrika ivelany ihany koa ny fanamiana no maha-izy azy ny vondrona na ny taky zany jereo ange ahoana ny alalantsika hoe polisy iny ahoana alalantsika hoe polisy iny ny akanjo nandro mafana be azy zaho mieka ny zalahy reny maintimainty manche longue tena jereko ihany le lamba zany fa mba mankitika an'ireny ihany aho fa enjany reny zay zany le izy dia tena nefa du matin matsamareina hatramin'ny riva zalahy reny azy ao ny alalako hoe mpianatra amin'ny CEG na ny lycée iny ny ankizy lahy kely manao shorta tsy shorta tsony dia mba kakiny anazy pataloha avec chemisette sy ny toy zany zay zany le izy dikan'izay zany ankehitriny sika misaotra ny tompo anavahantsika amintsika reo andavanandro reo dia efa manana ny fanamiana anaovany izay hotokanana amin'ity anio ity ny atokopira ka dia arabainareo ny amin'izany tonga amin'le fiteny hoe jejejekely daholo zany so ao anatin'ity fanamiana ity
zao nareo ohatry ny anjelona daholo mihitsy za tova tonga teo de tonga ohatra ny tena tsy mamiratra ny anazy any tsy hita vominitany areo volombolamena oaka fotsiny eny ary sitrak'andriamanitra ny ainatsika ry havana ao anaty eo fahamasinana ary indrindra ny deran'ny tompo noho izany zay ny fidin'ny tompo voalohany hitatsika eto zay ny fidin'ny tompo no afaka midera azy ny fidin'ny tompo nareo anatin'ny atokopira ataovy zay mamety azy zaho amba mana zany tanjony zany asa mandra-piavin'ny tompo mba hoe mirina reo isaky ny alady tsy fantatra mandra-piavin'ny tompo mety mba ho tanteraka ve zany sa tsy tanteraka tsy fantatro ry havana fa dia irariana izany mba ho tanteraka sy lavorary eo mba fitaria amin'ny fanahy masina zay zany ny voalohany ary rehefa vitany isika zay ary mamarana an'lay andininy fahenina zay ny rahantsika namaky teo de zao lize ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany izay nanasoavany atsika maimay-pona ao amin'ny malala hay le olo moafidiny ity koa de nataony hoe mahalala bien aimé zany tolotsika zay tsisy fanamponana tsy hoe tokony asina am'izany fanamponanana zany hoe raha bien aimé indray tsy maninona koa mafidin'ny tompotsika mifaly ry havana fizarana faharoa hoy aty hoe manomboka eo amin'ny andininy fahafito ka hatramin'ny faharoambe-folo izandray eto ireo nofidin'ny tompo nofidina mba hidera azy tsika de inona no hitatsika eto ary ao anatin'io inona indray no hitatsika eto ay zafady tsy mbola nytononiko le andininy soratra masina andininy fahafito azafady fa variana loatra aho andininy fahafito do hoe raha tsika mamaky ry havana izy no nanatsika fanavotana amin'ny rany de ny famelana n'inony fahadosotsika araky ny areny ny fahasoavana izandray zany ny olona zay afaka mideran'ny tompo eto ireo zay navotany tena resy lahatra fa olombo avitra aho efa nyaina ny karazam-pahotana rehetra tsy maninony teto anivony zao tontolo zao raha mamo de efa mandry tatatra efa nygagamba oka raha ohatra indray nijangajanga de efa nahita vehivavy tsy haiko hatramin'ny tsy fantatro juska lay fini tsy maninony fa zay mahatsiaro fa efa nandray zany fanavotany tompo zany koa de midera azy ry havana ary makalaza sy manome voninahitra azy rehefa avy nanazavy paoly fa zava-dehibe fifidianana ary rehefa voafitsika dia mandeha amin'izany fahamasinana zany ary zay fahamasinana zay de efa voadika koa hoe tsy manatsiny de zao indray zany ireo olona navotana avy amin'ny fanandevozan'ny ota ry havana afaka avy amin'izay namatotra azy amin'izao fiainana zao ka tonga amin'ilay fiteny koa hoe olom-baovao tsy olony zao tontolo zao itsony fa efa olom-baovao araka ny teneniko teo indraindray tena ampifamadihan'ny olona mihitsy ny fiainana lavanandro sy ny fanompona zany ary zay ny zava-doza mitony atsika manao akanjo tony zandray rehefa misarona de mitovy eo daholo fa rehefa lavanandro de samy mandeha kanagana amin'ny sasarozony malagasy ka samy manao zay saim-patana ratsy zany ry havako tsy maintsy nandalo zany fanavotany Jesosy zany tamin'ny alalan'ny rany zany tsika ary nandray zany fanavotana izany ry havana zay asa-pamonjena antony natongavan'ny tompo eto zany tsika no afaka midera sy makalaza ary manome voninahitra an'Andriamanitra raha vakina amin'ny teny malagasy de tsy tena hitatsika tsara lay hoe ao aminy na hoe tao aminy fa rehefa vakina amin'ny teny fototra io dia miverina tsy latsaky ninefatra ry havana zany hoe ao amin'ny Kristy mbola nampiny koa re ao amin'ny Kristy jereo fotsiny fa vao manomboko tsika anie ohatra zao reny raisina teo reny ohatra zany zao vakitsika ny andininy fahafito zao de fahitantsika an'izany ao aminy de ohatra zany koa andininy fahefatra hitatsika teo ao aminy de misy hoe tao aminy sensisa inona dika zany amin'ity resaka asa-panavotana nataony Jesosy Kristy ity tao amin'ny Kristy no nanatanteran'Andriamanitra mpilaminy famonjena ho an'ny olona tsiray avy iaho teo arak'izay fikasany
tamintsika ary eo amin'ny Kristy irery ihany koa no azahoan'ny olombelona famonjena fa tsy misy ivelan'izany amin'izao fiainana zao. Mba hantanterahana n'izany famonjena zany ry havana na ny fanavotana antsika dia reto misy roa andrasan'ny tompo antsika, roa tahaka an'le teo ihany koa. Teo zany tanjon'Andriamanitra andanantsika amin'ny fahamasinana tsy hananatsiny, ary eto indray dia roa kosa ny andrasany amintsika. Inona zany? Mifona sy mibebaka marina tokoa amin'ny fanetretena. Ary ny faharoa, manompo azy mandra-piaviny Jesosy Kristy Tompo. Anisan'ny natsiro tamiko rehefa namaky eo zay hoe azavaina tsirairay ny tena tsara amin'io andiny soatra masina io, dia ny andin'ny fahavalo. Ndonge mba vakintsika io andin'ny fahavalo io ataovy mafy mihitsy. Ahoana ny tao? Zay nataony be mbola tsara vakina aloha ny farany amin'ilay andin'ny fahafito azafady hoe famelana ny fahadisoantsika. Dia zay vao miditra amin'ny andin'ny fahavalo amin'izay hoe zay nataony be ho atsika tamin'ny fahendrena sy ny fisainana rehetra. Ay zay tena zany moa zany Andriamanitra, ty fanavotana nataonao tamiko ty, ary zay mihitsy le zay andrasan'ny tompo antsika rehefa tena nibebahanao maro zany ary nibebahanao tamin'ny fanetretena fonosiny zany tsy ivererana intsony. Dia zao Andriamanitra mihitsy manao amin'ilay zay amin'ny fahendrena sy ny fisainana rehetra. Inona ny dikan'izany? Tarihin'ny fahendreny ny fihetsika Andriamanitra eto hoe tena mamela heloka marina. Dia vakintsika le Salamo faharoa amby telopolo mbola ataontsika zany rehefa avy eo andininy voalohany sy ny faharoa hoe sambatra ny olona zay vao velany heloka dia hitanareo amin'izay ny toeany rehefa avy eo zany. Tena nataon'Andriamanitra tamin'ny fahendrena ny famelana ny helokao ary tamin'ny fisainana rehetra ihany koa, satria zao tena mifakafakain'ny tompo mihitsy hoe ty olony ty dia tena nibebaka marina ka omena zany famelan-keloka zany. Eto no tena malasa saina amin'ny hitantsika indraindray amin'ny fiainan'ny olombelona. Ny olombelona dia zao tsy mety adininy mihitsy ho araka ny teneniko teo ohatra hoe inona re zany zao tokony atao hoe ohatra hoe nanao kolokolo le olona dia tratra. Dia zareo nefa zany efa tany 10 taona na 20 taona lasa dia vao mitsangana loha dia inene le mpanao kolokolo taloha mbola sy ny taloha indray inene efa fantatro tamin'izany nefa ary izy efa mifony eo anatrehan'ny tompo. Andriamanitra efa namela azy tamin'ny fahendrena sy ny fisainana rehetra. Fa ny olona angamisy izany tsy mety adinony ary ny ratsy sy ny tsy mety na dia nanao isao 10 ny zavatra nataonao 7 tamin'ireo tsara daholo, fa ity tsy adin'ny olona ity fa le tsara ary mety adino. Fa le ray tsy mety ry havana sarotra amintsika zany, tena tsy toetra n'Andriamanitra zany ry havana. Ary zay mazava-dehibe ny ahafahantsika amin'ny tera fa nataon'Andriamanitra tamin'ny fahendrena sy ny fisaina rehetra ny namelany ny helokao ka anisan'ny olona navotany nandray ny famonjena ianao ry havana. Ahoana moa no tsy voaka ho azy aty apo ry havana ny fiderana sy ny fankalazana an'Andriamanitra vokatr' izany rehetra izany? Andrasan'Andriamanitra amintsika izany fibebahana marina izany ry havana. Ary andrasan'Andriamanitra amintsika faharoa koa dia ny fanompona azy. Eny aladiny atokopira androany dia resahako izy fa tsy ihany ny fanompona atao amin'ny fiangonana fa tena be dia be mihitsy. Hitanareo na ny kibatabata fotsiny any saotran'Andriamanitra zao tsika fa teto androany dia tsy nibatabata fa raha tany amin'ny selafy tsemboka daholo reo mibatabata. Zay fa mba mibata ray tamin'ireo fa tsy nihinan-kanina ndray maraina fa nanenjika fotsiny nakaty zany dia tonga dia nangongovotra aina kay mila forsa ho amin'ny fitondrana an'itony zavatra itony. Fanompona daholo zany ry havana, tena fanompony zany ato anatin'ity fiangonana ity. Ary zay no ilain'ny tompo atsika satria olona navotana dia olona mandray anjara mahavitsika ao anatin'ny fanompona araka ny fahamezam-pahasoavana zay anananao ry havana. Eto zany zao dia ny atokopira no resahantsika hoe ataovy amin'ny zoto na dia mifamerenan-kiry isaky ny ataoko isaky ny asabotsy fotsiny aza, fa raha vita zany afaka mirinareo isaky ny alahady. Ataovy amin'ny zoto zany avoaka ho azy satria olona navotanytsika, tena navotany tompo. Indray andro zay
gamba ny ataoko hoe 20 taona lasy ty tantary ty tany ambanivohitra Madagasikara tany dia mba namangy fiangonana tamin'izany dia niteny tamiko zany lay vady lay lehilahy hoe io mba hoetom-bavaka pastera fa manofo ratsy foana amin'ny alina dia indraindray malahelo dia ozy hoe nareo ve mivavaka tsara alohan'ny atory dia tena mivavaka izay nareo ve mihira tena tsy mihira mihitsy izay ary ianao ve ho ata amin'le vehivavy re mpianakaviana izy mba mihira dia tonga dia le vady ny tsatsainaka io tsy mihira zany mihitsy nahira n'izao tontolo izao hoe tsy mihira zany mihitsy io izy nahira firana tsy mihira izay anao tsy hodikoton'ny devo nisy hirantsika koa ary hira fiderana indrindrindra dia efa fandresena miaraka amin'ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra araka andresantsika teo zao no tenenin'i Jesosy hitantsika teo tamin'ny Jaona 7:4 tsika ozy tsy maintsy manao ny asa ninona zay naniraka ary tsy maintsy miasa tsika raha mbola koa tena anisan'ny fiainantsika ny fiderana ry havana ary marina tsy voatery ato anatin'le tokopira ihany fa rehetrarehetra fa na tokopira aloha ny lesahana dia zao raha mba te hiderin'Andriamanitra koa ianao midira tsy mifarana akory ny hoe tapitreny hoe mikatona ny fidirana mpikambana ana tokopira anjairana fanamina indray ianao fa tsisy olan'izany fa mbola misokatra ny eo zany mbola misokatra ny lisitra tongava mandra-piavin'ny tompo mba ahafahantsika manatevina ny fiderana ny tompo satria izy ireo no mitarika antsika n'izany atao amin'ny fiangonana zany ry havako anetanako anareo atokopira mba irariko isaky ny alady mba 100% tako zao foana ianareo tonga eo zany anetana antsika amin'ny fampivavahana amin'ny fideranan'Andriamanitra atao anatiny ity fiangonana ity satria samy olona navotana samy olona navotany tompo isika ary manana anjara amin'izany fiderana sy fankalazana an'Andriamanitra izany amin'tianako azy ary havana dia zao hitantsika tamin'ity anio ity ary raha atsika mahita maso zany fa zao fifidianan'Andriamanitra atsika zao hoe asio vidiny ry havana fa mifidiny ianao tsisy miakina aminao zany fa tena miakina amin'le fitiavana itsika natsony ho malala izaho sy ianao faharoa olona navotana ianao noho izany avoay daholo fa zay anananao reny ny antsika manompo ny tompo mandra-piaviny ry havana koa dia maherezy ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany dia ho an'Andriamanitra rery voninahitra dia hoy ary lay andininy 12 teo hoe ndonge mba irahantsika mamaky indray lay andininy 12 ary indrindra ny atokopira mba mamaky azy mafy isa 2-3 zay zany izahay ho fiderana ny voninahitra dia ho amintsika rehetra ho aminareo atokopira re zany ry havako an'Andriamanitra rery voninahitra amen. J'ai choisi l'épître aux Éphésiens chapitre 1 verset 3 à 14 pour vous exhorter en ce dimanche spécial pour notre église, notamment pour la chorale, car c'est aujourd'hui qu'on va faire la consécration des instruments liturgiques et la nouvelle tenue à Dieu. Voici une question à répondre dans ce sermon. Qui sont ceux ou celles qui louent le Seigneur? Première réponse, ce sont les élus de Dieu en Jésus-Christ. D'après le verset 4, qui dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » Dieu nous a choisis individuellement selon notre nom respectif par le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il nous a élus en Christ avant la fondation du monde. Au verset 5, nous voyons ici une idée de prédestination. Dieu, avant même notre naissance, Dieu nous avait choisis pour être parmi son peuple, membres de son Église. De la même manière, le Seigneur aussi nous a choisis pour être membres de chaque symphone, y compris la chorale.
si nous ne sommes pas convaincus que Dieu nous ait choisis en Jésus-Christ, nous ne pourrions pas le louer comme on dit au verset 6. Ensuite, les croyants sont choisis pour poursuivre deux grands objectifs. Premièrement, être saint et deuxièmement, être sans défaut. La sainteté commence par la purification du cœur, de l'esprit et de l'âme par le sang précieux de Jésus au verset 7. Et se manifeste extérieurement par la nouvelle tenue. Si on prend comme exemple, nous voyons ici que nous allons consacrer à Dieu surtout. Enfin, vivre sans défaut devant Dieu et devant les hommes, c'est consacrer toute notre vie à Dieu. Louons donc Dieu pour la splendeur de la grâce qu'il nous a généreusement donnée en son Fils bien-aimé, verset 6. Deuxièmement, ceux ou celles qui louent le Seigneur, ce sont les rachetés par le sang de Jésus. Le verset 7 dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Après avoir expliqué notre élection, l'apôtre Paul explique maintenant le plan de Dieu pour notre salut en Christ. Il s'agit de la rédemption, c'est-à-dire nous sommes achetés et délivrés de l'esclavage du péché et de Satan par le sang de Jésus. Le chemin de pardon est ouvert. On obtient la rémission des péchés. Les transgressions sont effacées, non pour nos œuvres, mais pour l'œuvre de Christ. En lui est un groupe de mots répétés plus de 4 fois dans ce péricope pour dire que tout se passe en Christ. Il est le médiateur et le lieu de notre salut. Voici 2 choses que le Seigneur attend de nous. Premièrement, se repentir sincèrement avec toute humilité et il pardonnera nos péchés. Et deuxièmement, le servir jusqu'à son retour, comme le verset 12 dit, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Nous louons le Seigneur car il nous a choisis et rachetés. À lui soit la gloire. Amen.